Epistily fahatelo nosoratan'i Jaona. Izao no olona mamangy angalo, ilay malala, izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra aho fony nisy ralahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy, izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana. Dia ho soa no ataonao, raha mamoaka azy koa arak'izay miendrika atao noho ny amin'ny Andriamanitra ianao, fa noho ny anarana noho ny angany, ka tsy naka na inona tamin'ny jentilisa izy. Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany, mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Nanoratra amin'ny tamin'ny fiangonana ihany aho, nefa dia ho trefa izay teo lohany dia tsy mba mandray anay. Koa amin'izany, raha tonga aho dia ho tsarovako izay asa ataony, fa mibedibedy foana manaratsy anay izy, ary tsy afa-po amin'izany ihany fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary izay ta handray azy dia rarahany sy roahany hiala amin'ny fiangonana. Ry malala, aza ny ratsy no alay tahaka, fa ny tsara, izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba mahita an'Andriamanitra. Demetrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny fahamarinana koa, ary izahay koa manambara izany, ary fantatrao fa marina ny fanambaranay. Nanana zavatra maro hosoratana aho, nefa tsy tiako hosoratana aminao amin'ny ranomainty sy ny penina, fa manantena ahitanao faingana ihany aho, dia hiteny mifanatrika isika. Ho aminao anie ny fiadanana. Ny sakaiza tia manao velomanao, veloma amin'ny sakaiza tsirairay araka ny anarany avy.